Então já dia misaotra ny président de la République zay tsy tahaka ny zavatra niseho teo aloha ny premier ministre raha nisy ny fanovana ny premier ministre zany satria nisy problème koa teo teo aloha zany ka tamin'izay nampaharitra azy io moa zany tsy zavatra azo voakena itsondry ny antony izao hoe ny premier ministre sorona zany aveo ny fanoloana azy dia tsy maintsy manaraka amin'ny procédure zay mitovy tamin'ny nanaovana azy teo ka nizaliza ny anakianina sy ny namany efa nikeny ACC tamin'ny voalohany iny dikan'izany misy le atao hoe jurisprudence ka tsy mipetraka tsy ny fanakianana hoe andao fa ohatran'izao sy zao satria ny maro anisa ny nanolotra azy efa vita ny maro anisa ka donc zany hoe fiheveranay azy raha mbola elaela fihetsika onikonikoninao ny sasany zany dia bon laozany namana eo izy ka président ainga vaovao zao tsy mila zavatra tarikiraiky tsony za mino fa amin'ny herinandro koa zany efa tonga vitany koa ny fitafatsangana ny gouvernement ny ministre tele ministre ka isaorana azy le izy iny moa mifakazatra ny tena amin'ny premier ministre kolo dia hoe ohatran'ny nampalahelo ihany kanefa moa raha rahanam-pirenena tsy asina sentiment tsy azo asina sentiment dia fitavan-tanindrazana ka niala azy moa izy mampahely azy zay fa tsy amin'ny maha-premier ministre ihany koa no azoana mampandroso ny firenena amin'ny zavatra koa azo atao ka zaho mino ademenaina azy izy dia tsy natao hoe ampalahelo zany satria ny fitiavan-tanindrazana ny zava-dehibe indrindra ny ampo-pirenena ny ampandroso ny firenena isika ty ka hita fa mikisaka moa izy eriko fa tsy dia mampalina loatra zay fa ny firenena ny zava-dehibe na koa akisaky ny président izy misy zavatra heveriny ny président tokony tratrarina aingana dia aingana zany fa tsy midika fa hoe tsisy zavatra nataony teo maro ny zavatra nataony ary misaorana azy ny zavatra zay izaka nataony fa tsy midika koa hoe tsy azo soloina izy azo dia soloina mihitsy zany ka tsy olona soloina rehetra dia hoe tsy nahavita ninnininy sanatria zay fa dia aminay zany soranay président ary arabaina izy natafatsangana n'izy tsisy nanam-poan'iny hoe aingana dia aingana ane naingana iny dikan'izany misy zavatra ezaka tahataon'ny président moaingana dia aingana koa alosa ny firenentsika ty iny koa zay dia tokony hoaingana iny koa zany fa zoroan'ny gouvernemanta ely izy ka maingamba mpanohitra moa zany afaka manao zay azony atao fa zay ny démocratie to amin'ny tany sy ny firenena zay le izy ka ny fanoherana nimba zavatra fanoherana hoentina anakorotany-javatra tsy mety fa fanoherana ambava kosa fanoherana amin'ny zavatra hiverina ny fanohe-kevitra zany tsy misy tokony maharatsy an'izany zany mihitsy ny tena hoe fanohenana fametrahana démocratie nareo ve hanolotra ministre nanolotra ny mesa eny fa natolotrana iny natolotra iny amin'ny président iny anay zany dia mbola tolotrana amin'ny premier ministre vaovao koa fa mbola naka fotoana aminazy zay satria tsy petsy premier ministre moa ny amolana azy aloha ny dossier rehetra dia izy consulteny olona reo zany consulteny ataony ministre ka nizaniza no lahany eo na avaizana na avaizana dia efa eo zavatra natanteraka ny programme président ny premier ministre sy ny journaliste zany efa disika loka tsy tokony voakena tsony zany fa nilazay teo hoe misy ny atao hoe jurisprudence ina ny interprétation zay te interpréter le ina ty izy les dispositions constitutionnelles
iny zavatra interprétation azon'izan'izany interpréteny iny ka fa iny premier ministre raiky iny zany fa nitendrenany teo amin'ny alalan'ireo hoe ny majorité parlementaire dia iny izy de tsy afaka hiala amin'iny tsony satria fa nekeny eto izy ny ACC dia lasa jurisprudence tsy azon'izan'iza ovana tsony raha tsy hoe andao anao référendum na andao rehefa amin'ny assemblée ao izy dia atao ny fifanovana ny article sasasany zany eo amin'ny raha izy ina ty izy ao amin'ny constitution zay mampiazo azo mba tsy hisian'ny équivoque zay zany voazo hoe ivana izy fa pour le moment efa le jurisprudence nanaovana an'iny raha iny zany satria mipenipenina nyotra maro anisa zany indrony mbola karazana tosika hoe resaka isan'le groupe parlementaire sisy ny groupe parlementaire natao fa isan'ny ny parlementaire ka nany mampara zao fa voazara telo nena ny mampara nandehany amin'ny penipeny zany sy zany na mipenipeny izy zavatra iny zany zavany misy ka raha ataony tsy mahatratra an'izany 80 mahery zany zareo fa raha isy angamba zareo angamba raha ny fizarany mampara zara mampara neky ny maro anisa nandeha amin'ny miaraka amin'ny président hery ny vice anisa miaraka teny président ihany